Tolkien, Orange, Ovis. vorondolo mibaby tantely. Tantarany toy nosoratana Ratsimandresy Jean-Laurent François na Ramasy. Ovelomin'ny Fifi sy Nanja. Miaraka amin'ny Faly, Ralala, Christophe Bermanana. Mandray feo sy mandrindra teknika Ary manatontosa Nanja Razafindrakoto. Andry kosa e, izao ve ianao vao tonga, efa mifiry izao? Fitoanana toy inona hoe ianao ravo mandeo e? Ka zaza ngerotsy ka nandeha tongotra reto mosy. Manao aloha ianao e? Oay, azafady, salama tsara fa Salama koa fa mama misy deo amin'ny forma efa fahazoto izay. tena maniry izao azo. Tsy haina vokatra mitranotrano na ahoana, ny andro koa moa ririna raha teo. Miazy nge vokatra mitositra ridina fa tsy dia hoe izany loatra e. Say mitandrina tsara izy fa ratsy be io a. Eo resaka tositra miakatra namidiny mihitsy izao no mahery ankamaroany e. Indrindra moa fa rehefa nahazo azy taona. Vao avy nitondra azy tany amin'ny dokotera mihitsy nge izay tsy feno soa izay vao namonjy ianao e. Za indray nefa mbola tonga aloha. Dia manaraka izany a, nampatsahivy matetika izy tsy afa-nitosotrany. Efa retin'antitra koa reny endrimamy e. Tsy mahagaga. Mamako koa ve dia mbola azo atao hoe antitra e. Raha misy tsy voatelo na 2 any. Ny voalazanao 3 katroka mihitsy izy izao. Fa mifiry taona aloha aminao vao atao hoe antitra e. Ia aloha dia eo amin'ny fahazotrena sy ny fahosana no hitsarako za hoe antitra mihitsy. Fa ho tokoa aloha sedra. Hoaisitsika ty. Izany reo Ndahoana andoharany fotsy. efa mankany anga ianao no totsy misalasala fa tonga dia hoe any Andoharany fotsy. Misy namako izay mpanao volo any dia izay nalalako an'Andoharany fotsy. Izany e, zako aloha efa bakany any. Fantatro, nampiaraka. Nandray vao indray mandeha ny tany. Dia maninona? Fangako moa misy aninona e. Sady mety amiko mihitsy koa aloha makany e. Satria Aina dia anararoatra anao volo ao amin'ny vola. ohatra fantatro izay mpanao lazainao izay e. Izany hoe ilay niaraka amin'izany fotoana izany no mpanao volo amin'ny vola lazainao io. Fa tsy fantatro fotsiny hoe isa hafa. Ary mety ho fantatro tampoka koa nge izany olo izany raha mitapoa tampoka any e. Ianao aza milaza eo fa hoe Indray mandeha tokoa. Saingy tsaroa fa ny vehivavy tsy mba toy ny lehilahy fa mora mifandray a. Indrindra fa mitoerana ohatr'ireny. vehivavy 3 na 4 ny tsy fosa tokoa ve mo tsy efa tsy haiko tsony. Fa angamo rehefa fosa dia ratsy daholo ka. Ndahoareo any Da manao metimety izany ry rojo rehefa makany fa sao mitapoa amin'ilay adva any a. Gadray dia saina vehivavy. Ka tsy marina indray ary ve ny teniko e. Sova vola hafa aloha le fantatro. Eo atsinana ny gendarme izy no mipetraka. Parasaolo ny anarany zandriny. Tsy haiko aloha izay raha valiny fa io ihany no fantatro hoe namasaritra. Fa maninona koa raha tsy tenenina hatramin'ny anarany e. Dia maninona koa izao izany. Izy tiako. Ka maninona raha toerakama no andehanany e. Sao hivadika zavatra hafa ny ty resaka ty vao loza. Tsy efa mba niteny anao moa hoe any dia anararoatra anao volo ka inona indray. Fa angamo programanao ny anao volo androany e. Sery ty ve gasy avazahy e. Tsy efa impiry averiko aminao moa hoe any a dia anararoatra. Midika izany fa tsy anaty programa. Sady za koa angamo miteny aminao hoe mitenena an'izany sarindranao izany. Ka inona koa moa midirana izany amin'ny anaovana
hoe fa sotra firy aloha no makany zaza iangotiana kely ry sedra motsy efa falehanao any ka inona indray no anatsafanao amin'izay sotra makany mety sotra efa manao mbaty fotsy anjo makely koa mandalo any vitanao fa efa vitanao tsenjery fenao fotsy mody adala eo koa ary tia malako bonerana misy volanaovako volo koa any satsy e andeha za tsy isy efa nitondra kara-panondo mivazivazy aminao ange ahy e hitoko hoe ianao hivazivaziako izany mba vavanao ry sedra izany ve tsy atezitra tsy niolokina lena tena mahakamo izany raha olona manomboka andrano dia tsy isangy anao tsony aho sedra tezitra nga ianao tena tezitra aminao ara tianao ho fantatra sedra azafady ary tsy tezitra izany re ahy fa maniny ianao no mitomany aza tao an'izany sony a miala tsiny ary fa olo a eba ty moa sary kibokibo petra ianao tsara zay ihany ka sedra tiko ianao efa fantatra izay indray ianao sansanga maherinao ay mo oay fa andaovy zay raha aloha epita fa misy 137 ray ry so taramaday ary aza azo tona ohatr' izao asomenzay raha ka so tsy mahay miampita rabe ianao kay oay marina fa ino nampianjeranao tampoka teo e tsy nanina ve ka efa nitenanao mbola nataonao ianiko tananao nalanao tamin'ny tanako izao no nahatonga aniny fa fizavy aminao zazakely ny tsy ahepita rabe fenao koa izany sady amin'izay navotsitra ao tampoka ny tanako azafadekeo ny azafadinao e folava e mandehana ianao fa za tsy tonga any rojo izany ho a aiza ny andehanako any amin'ny olo atika tsy mandeha raha io ndao mo hoe ndao fa mandeha taksisika sady zay re koa ty loton'akanjoko afa baraka mihitsy a tamin'ile nitrosona teo iny sady akanjo angery sedra nanaovako fa tsy pataloha e fa ka moa tsy mipataloha ianao na mikanjo iny ka ataovy eo ihany ary mivazivasy ratsinao ataovy ihany tena tezitra ianao azafady farany aky leo ny azafadinao ary sedra okary rehefa tsy hanao azafady sony aho manaraka etsy aloha fa misy raha mandrika iny amin'ny lohalika ao iny asa ay velonao aka dia inona zany zao ny andraikitra ho raisiko amin'izao karatranao mandehanao ahy ianao mandeha ampy za ody tena andeha zany raisikoiny ndao ary apika fa hoaiza e angatso io odindray fa mbola marary lohaliko koka aloha kibokoako ianao mipetra ao atsedra ka andeha sa tsy andeha manisa telo a isa roa sainaka ty aoka dia hoany vitavitaina fotsiny amin'ny raha-pitiavana fotsiny izany le accident io za fotsy mitondra lamiavina kory fianao ty ve aloha enina mihitsy olo mitona varabe folo sy roa dreraka mihitsy izany raha olona roa taona izay rojo ny lasa tsy efa tonony amin'izay ve nina ny tonony pataloha sa akanjo tsy efa ampy mifampizahana toetra ve izay 4 volan'izay e rariny kosa angamba raha tokony iroso amin'ny lalindalina kokoa amin'izay tsikako aorian'izay no anohizana n'izay rehetra tokony mbola tohizana fa tokantrano ve ny tena olazaina sy ambaramiko e ka inona indray ary ny akoatran'izay e inona ny nahataitranao tampotampoka teony amin'izany sady amin'ny fomba hoana koa e tsy tranopody ene io ka ho vita amin'ny vava na tranona fangaraka ka ho vita amin'ny fotaka e efa vonona ny amin'izany dada fa inona ny mampikorapaka anao e ny rainao izany na fantatra mialoha no za ampakarinao ny andro androany kosa nefa vohomako hatry ny ela ifampidiniana aminao ka so mba lasa loloatra kosa ny ianao e
tsy mora nge izany araka ny teniko taminao teo e. Tsy mandeha ho azy ireo io rojo rehefa ao ny fahavononana. Eny e, izao zavatra kasainao atao izao ange dia efa midika fa entinao amin'ilay mandeha ho azy e. Rehefa tsikarotra nanomboka teo amin'ny fiarahantsika marina ny fanamoramoranao zavatra. Ho tezitra angamba ianao raha lazaiko hoe tsy mbola ampy fahamatorana. So ianao kosa mbola tsy vonona ary e. Raha ny fahavononako no tiana ho fantatra dia angamba efa taloha lavitra noho ny ianao aza. Saingy tsy midika andraisana fanapahan-kevitra ankamehana akory izany. Tsoriko aminao aloha fa tena maika tokoa. So tonga amin'ilay fitenenana hoe atoandro fitery ronono ka nilozan'ny omby miady. Sampona mihitsy raha ianao tika. Tokoa moa. Tiako ange ianao rojo e. Dia ny fahasarotam-piarinao no entinao hanamporofona azy. Mahery tsy mody ange hono tsy ela velona e. Fa ngaho hono dia efa tompon'ny hatsarana dia manao ahoana loatra tia rojo ireo olona e. Ka izay tiana mitombo tare ranona. Toy ny afo io fitiavana io sedra ka mandory izay amin'ny milalao azy ary mety ho levony mihitsy aza raha tsy mitandrina. Iaingany eka tsy ho levona mandrakizay ny antsika rojo. Matokisa ianao sedra, tsy hamadika anao mandra-patapitry ny fofonay koa. Misaotra rojo. Fa hono a? Ahoana? Sura ve ianao fa vonona 100 isan-jato amin'izany ra ianao? Eny fa na dia amin'ny maha ofisy misotro ronono azy fotsiny aza. Ny ankoatran'izay tsy fantatro. Mangano fotsiny mahalatokana trano anao. Zanany ange a. Ary efa mba nisainao ve ny ankoatran'izay sa dia mbola ho fiantehrana amin'indrainao ihany sanatria? Tsy misy olombelona tompony ho avy zany rojo a. Ho hiteny ihany ny toy any manaraka. Zany moa izy io. Izay ange no anaovako anao hoe moramorainao daholo ny ianao ny zavatra rehetra e. Ka zary ara ange izy mbola eo e. Sainy kely ihany aloha fa ny alina hono ange mitondra fisainana e. Dia ahoana marina no momba ny resaky ny ankizy tao ampiasana iny sa tsy hainao? Resaka hoe ahoana? Ikatona ange ho ny orinasa e. Raha feoreko aza dia toa hoe efa nalefaninoto ny vady aman-janakitsonga. Fa angamba hoe ianao ihany no mivaky loha amin'izany fa tsy ny rehetra. Tonga indray ianao a. Sa efa mahita tao ianao raha izany tokoa ny tokoa? Tsy maintsy miafiafy any amin'ny dada indray aloha izany. Zay indray ianao sy ny any amin'ny dada. Mba elao amin'izay ty fianteran-doha manolo tiry sedra ka. Lehilahy nge ianao e, lohan'ny fianakaviana. Sady efa tsy menatra tsony ianao amin'ity fiantsapazana manolo isak'izay misedra olana ity. Ka izay aloha ny vahaolana hitako fa akaiky indrindrako. Raha mahitako ohatran'izany hoe ianao arahaba soa arahaba tsara. Ny vahaolana tsy hita tsy tadiavina ary sedra. Dia ary soa ary moa e raha miaino e. Tsotra, miara-mivoaka ny trano. Aninona? Fenao ve adala sa mody adala e? Rojo a. Aoko fantatrao fa raha asa ny tiana olazaina efa firy moa ireo orinasa efa nikatona. Indrindra moa fa ny zaonina. Fa angamba moa voatery orinasa ihany vao afaka hiasa. Fa ninona koa? Tsy fantatra izany raha tsy mivoaka eto ihany matsainao. Dia hifanjoy lavy eny izany mandra-pahita. Tsy avy tanjavatra izany sedra. Aleo samy manana ny lalana. Tonga amin'ilay fitenenana izany. Samy mandeha samy mitady. Tsy maintsy ampandeferina ny ambo-posy ery a. Manano avy ny tokantranontsika ity rojo. Inona mahatonga anao hiteny an'izany? Tsoriko aminao fa tsy mankasitraka ny fandehananao irery mitady asa any a. Sedra, fa impiry averiko aminao moa e. Engany eka andiso ny fijeriko sy ny fieritreretako e. Diovy ny saina moa e. Ova ihany koa ny fijery. Dia ahoana indray raha no momba azy roa kely e. Izay aloha ny tokony mba hiangavitsika ny dada e. Izy koa manana mpanampy raha teo. Ny amin'izay aloha dia mino fa tsy dia olana. Raha ny fitiavan-dada azy roa vavy sy ireny fiangaviana antsika ireny mba hipetrahany iray amin'izy roa vavy any aminy. Izay izany ko. Zao ve ianao vao miditra ny trano kosa rojo a? Efa amin'ny firy izao.
Za ngery setra mandidy fa mipampiasa e. Ka na izany aza mba misy ihany koa nge ny lalàna amin'ny fiahan'ny asa fa tsy hoe izay tiany mpampiasa atao no atao e. Na ny tena asana koa aza hatramin'izao tsy fantatro mazava hoe inona. Inona ary ty fanontanian-dava isak'izay mitranitrano ty? Tena niovy ianao Rojo tokoa moa. Ianao ny tena nanondrana tato ato izay. Manoatra ny ireny mpanao fanadihadiny ireny. Ka tsy zoako ary ve manontany anao amin'ny mahavadiko anao e. Tsoroko aminao aloha setra fa tsy ho vonoko ny zanako a. Tsy maintsy mikaroka vola isakafoanan'ireo na amin'ny 10 alina aza vao tafiditry ny trano. Fa hafa nge izany fomba famalinao izany Rojo e. Efa 4 volana moa izay ny katonany orinasa ny esantsika. Mba efa nahita ve ianao? Dia midika ve izany fa tsy azoko atao ny manontany anao. Ka ny anao kosa ngery setra efa lava toy ny afina tongony e. Ary sao mba zavatra efa nomanina kosa ary ny ianareo e. Ny ianareo izavy? Tonga teo tokoa nge volana rahavavinao e. Nanao inona? Milaza ny tsidika azy roa no atondihany. Nefa to filamban'ny tsotro izao no fandraisako azy. Filamban'ny ahoana e? Maninona hono raha mba hampino Rojo amin'ny fitadiavam-bola fa tsy ilozana mody mitaizan'ireo zazo ireo fotsiny eto hoe hoy e. Dia ataovy mahatonga sainanao zaniko. Ka tsy tokony hiditra amin'ny fiaina tokantranoko ange izy e. Ianao vadiko aza tsy mbola niteny toy izany tany. Dia aleo hidaboka an'izany fa mandreraka ka. Ny asa rehefa mila hafaty. Miditra ny trano koa mbola tabataba. Leo aka. So sendra mba misy rano mafana azoko androna aloha aho e. Fa maninona ranandro tany amina lehanao tany? Tsy. Trano ndraiko ny any sa trano ndreniko no anay tranon'olona no idio. Ka tany angeny nandaninao ny tontolo andronao e. So efa lasa dala ary ty ianao. Efa ela ny lasa dala taminao Rojo Impiry koa moa efa namerimberenako taminao e. Manaika saingy efa ela ny tsy nahatoko vehivavy. Mampalahelo any toe-tsainao raha izany. Ka inona nefa ny antony mampiziriziry anao tsy manome valy ny fanontaniako e. Raha izay marina ny olana dia izao. Miomana fa hiaraka tsika rahampitso maraina. Setra, tiako angeo ahy ianao e. Impiry averiko aminao foana izany e. Dia ahoana no momba azy roa kely? Tsy aleo mba ho aferanao indray ny amin'izay. Satria fantatrao fa tsy ho afaka amin'ireto zaza reto Sao indray ary e. Mba hanala ny ahianao dia aleolo ahy hijanona amin'ny asako. Miala tsiny ary raha nandiso any eritreritra Rojo. Setra, fantatro fa fitiavana daholo matoa ianao maneho an'ireny fihetsika ireny saingy mba mandiny kely ihany aloha e. Leo ary aloha hamana rano anao vetivety sady mbola misy afo avy nialan'ny vary ao. Mandehana mitsotsotra eny am-pandriana aloha mandra-pahavitan'ny rano. Tandremy fotsiny sao tairina izy roa kely efa mahandreo Natory sady ve? Avy nampandroko dia nomeko vary dia natory. Ina izao nataon'ny lalaokantsika eo? Trondro majinika no endasina. Le tena tianao be mihitsy. Fa angamo ampy an'izany no volantsika tao? Inonao izay omby maty ihany fa ny henany ihany e. Saotra re. Misy zavatra nentiko anareo telo mianaka koa nge ato e. Saika adiniko fa mbola variana ny aty aminao. Labera ho anao dia Justin Pateo azy roa vavy. Ary ny anao? Efa mampiary ny trondro ny endasinao e. Setra. Adiny lahy nge nanoroka e. Aleo avy eo fa ataoko mamy be. Ndao indray ary e. Tsy mbola nijanona tamin'ilay tambavy netiko maly ariviny ihany ve vavoninao? Vao maika azy ohatran mamayva izany ilay iziko. Ary sao mba tsy vavony kosa e. Fa mety ho inona ho ianao? Ka tsy hitako ange izay tokony hakarary vavony ianao e. Ka tsy voatery hoe sakafo foana angeny mety hakarary vavony fa na dia niadi-tsaina ihany koa azy e. Aleo ary fa hieratsy asa aloha mandritra ny 2 andro mba ahafahako mitondra anao any amin'ny dokotera e. Aterina maraina any amin'ny dada fotsiny ny rikambana. Lefa atsoka telefonina fotsiny izy raha izany e. Dia maniraka ny sopanampy aty. Izay marina. Andraso aloha.
dada ingeto tsy eo fa fandraisana fisotrondronondra ampitso hoe izany hoe isoa no fiamperana tsara amin'ny fiambenana azy roa. Dia iza moa izany fa tsy isoa no mitezana azy roa mandra-pahatonga ny dada? Misy vary 520 kilosy vola 200 000 koa nge nateriny teo e. Izany? Misaotra azy. Mba afakafaka kely indray izany izao tsika efa mianaka mandra-pa. Mandehana aloha mandramandry eny am-pandriana fa aleo ataoko ireo e. Ary tsy tazako mihitsy nge hoe mamofy ovy ianao teo e. Mbola ovy netiny dada atao frito azy roa koa nge reto e. Izy roa vavy azy efa matory ozy ianaoko. Ao anaovako azy. Ianao koa nge mba reraka e. Sady tsy mety aminao miondrikondrika io ry sedra. Io ary. Mba fantatrao koa moa ny antony tsy asako rapitso sy afaka pitsoko ohatry ny fitondrananao any amin'ny dokotera. Ahoana moa tsy atadidiavako ny tsingeritaona nahaterahako ianao ka. Lazako aza ngefa mba nanomana kely arak'izay vitako ihany e. Izay kely ananantsika sy ianao izany no atambatra dia izay no ifaliana. Sahoana malala? Ka inona moa kiny akoatr'izay a? Telo taona tokoa izay ny lasa. Zavatra tsy karitro taminao dia izao. Afaka tsy kelikely teny aminao ilay toetra be vazivazy sangisangy. Fa ahoana e? Tsy tokony matotra kosa ary ve rehefa anatin'ny tokantrano izany e. Ny taona koa mitombo raha teo. Tapabolanao rino indray ny tandremo tsy misy kadao Sa efa mba nanomana amin'ny malalako? Aleo kosa aloha mba ho surprise e. Fa ny azo raha azo atao no misafidy dia le fanomezana nomen'Andriamanitra teny ambony alitara ka tsy mbola nanombinana tamin'ny hafa dia tsy iza fa ianao. Matokisa letsy anao hatrany am-boalohany ka hoanao hatramin'ny segondra farany. Misaotra. Fa manino ianao somary taratara foana tato ato e? Taratara tokoa. Ary mbola mihevitra ny tsy asa koa aza androany sy rapitso fa era aminao. Tsy, fa manino, fa misy inona? Tsy izany f'izao e. Voalohany aloha ny antony nahatahara tato ato dia manomana ny zanako isa-maraina noho ny tsy fahasalamam-badiko. Noho izay tsy fahasalaman'ny sedra vadiko izay dia mba mangataka 2 andro tsy isana aminao koa raha azo atao hitondrako azy any amin'ny dokotera. Fa inona ny aretina manjo ny vadinao? Tsy fantatro marina e. Ny vavony no hitaraina no matetika fa maharary azy. Izany efa mieritreritra fa tsy vavony. Na vavony ihany koa fa misy aretina hafa mahazo azy. Mahatsikaritra mantsy fa manomboka somary mivonto ny tarehany. Izy koa ohatra ny sepotsepotra izany indraindray. Izany ve tsy areti-po? Ay fantatrao tsara. Dia inona nefa no akarary ho azy eo? Malaelo ambadiko arinary fantatro fa maro ny fiovana sy fihetsika tsikariny ety amiko. Saingy tsy miteny izy. Na mini mangina angamba marimarina kokoa e. Izay fanginana izay no mety mivadika ao areti-po azy araka ny teninao. Miezaka ihany anefa manafina. Indraindray aza dia tototry ny laingako loatra ilay vadiko mba hientiko hanafenana ny adalako. Tsoroko aminao fa olona mpandeha-javatra sedra. Karaha izany aleo ary sady vonjena vola aloha ianao e. Tsy za mila vonjy fa mivadiko rinary Ka afaka niaraka amin'ny kakavolany amin'ny banky vetivety ary ve ianao izao e? Mandeha ihany ianao fa aleo mita an'izay raha tokony ho ataoko raha alefanao ihany ka. Sady mahasary mpisaina izany. Fa naninona koa ianao n'izao nefa vao miteny an'izany e? Sendra mba voatonoko tsy nahaza ny anaran'ny sedra toy ny ineriny raha-birapi-teninao. Maika ve fa hitaraina lava aminao noho ny tsy fahasalamany. Angamba dia asa fotsiny. Izany efa izao saika andefanao any Mahajanga Tomasina mba hiala vola ohatran'ny madama. Ataoko aiza ny zanako aminao? Nareo telo mianaka nge izany e? Ary mivadiko. Miandry trano. Tsy te hifamaly aminao fa ahoana aloha ilay fangatahako teo e? Avelanao sa ahoana? Rehefa maka vola dia afaka mandeha ianao ka? Oka kely aloha ilay misavitsavika ka. Reraka ny haiko. Nanomboko viana koa ary tia lagilagy tia e. Raha mba mieritreritra izao ianao tokony mba omenao ahy ilay vola tokony andefasanao any amin'ny faritany izany. Inona moa ny olana? Misaotra melo. Dia inona koa ny ilainao ankoatr'izay?
raha ny fahasahiranana ve moa no tany saina eto ho ampy izay omenao fa aleo aloha izay ny androany e. Aprimo ary aloha izay tokony aprimona mandra-piveriko fa andeha vetivety ahy. Zany miala ka jinary aleo manaraka misavitsavika fa oka mihitsy aloha ny androandrina ary enindray ariko lasa tonga sahady sera akiteo aloha masinao manisa teo aloha voahiratra 1 2 3 inona hono ao anatiny ty skafe oay tenisy le tena marika tsara be misaotra ke malala etsy aloha ampiana le oroka be any keo marainy fa hono aloha taiza daholo na hitanao volana midy andreny zavatra entinao reny aiza moa no ahitana ry tsy ao amin'izy mivady mpampiasa ihany tena olon'Andriamanitra mihitsy izany mpampiasanao izany rojoka ivaova fotsiny aho afaka amin'izao aretiko izao rojo fa raha zany sitrany nahoana moa ianao tsy ho sitrana ampio kely angeny ondako ohatra mitady ho sepitra izany ray marina ao ary zay ary sao dia mafana amohana kely ho varavarakely ie sokafo be mihitsy rojo andrasondray ary zay ahay misaotra inona izao mba tsarotsaro ny vavanao misy voasary angao misy mihitsy aho ka voasana sapotserina voasy fotsiny hoay tokoa misy ferapara ao ambony armoara ao fa adiniko ny naome azy anao feraparan'iza maty ange ho ny narobe narobe iza fa misy firy ny narobe eto fa tsy ray ihany narobe vadiny lalao sera vao maly ange narobe no ny fanindran-dalana tamiko inona moa ny idiran'ny fahafatesana aminahatafaradalana anareo mety ho faravelomana ataony taminao koa ngambo izany fa dia antony inona loatra re fangana rary tratrany nampiaraka ho ny tialalalao dia avy dia noty tsy lerany amin'ny mandrakizay ny ianao lahy tsy azoko namono teny andray kosa hoany zany ny toetra anareo vehivavy sasany izy izao ny iny fa raha lalao-pivimbona baiboly isana lahady no ahavitan'izany so fa tsy mba toy ireny aloha ny vadiko eno fa aloaloha aho atsy an-dakozia vetivety sedra ninona ny an-dakozia tampoka foana teo koa ary tio rojo ho avy fa naninona tany an-dakozia tampoka teo ty ianao nanasa tarea jereo masonao fa mena tampoka teo tratra ny savony izy io efa nandeha atraiza ve rojo vao anasa taria efa nisasatava mihitsy ihany keo fa tena tsy zakako ilay atsemboana rojo ohatra ny olona avy ny tomany izany ange ny fijeriko anao iza koa ny tomaniko eo aminao so nahatsiaro ale mifanindran-dalana farany tamin'ny arobe mba mangina mory sedra za ty te hijery an'le ry farany nefa eto aza tsy mahazo aina so dia miombo andray ty aretiny aleo ano amangeraka amin'ny fokon'olona ka sady mba ampionina an'le ry koa amin'ity olona tsy mandre nininina tsony ny vatany ange ny maty fa ny fanahiny mety mbola mivezivezy eo aminy eo ihany dia inona ho ty fampionona nataonao aminy
Vita ho azy zany ny ela fa ny ela Losiandriamanitra sisa. Ndry ary ny tia mba latsaka ny ranomasonao. Manetsy-po be firesaka ho azy. Sady aleo loha hivalilany amin'izay momba azy ka. Marina tokoa izany e. Izay namafirivotra tsy maintsy mitsinja tadio. Fa izao tokoa letsy a. Hoe ahoana? Manina moa tsika raha mitady mpanampy. Fa ohatrinona marina moa dia karaha manao no ahafahanao misahana an'izany rehetrarehetra izany aloha e. Mandra-pahasitranao fotsiny ange fa tsy hoe mandava-taona akory e. Dia aiza koa no ahita. Mitady chérie a. Eny e, rehefa fantatra fa tsy hampiditra olana ho antsika, maninona moa e? Tsarako aza ve? Tena aleo izay mihitsy ny atao ka. Fa amin'ny firy ny fokony olona no hamangy? Sao mba tokony hanontany olona ihany aloha e. Tsy voaefa-bolana marina izay no nalasana ny reniny dia lery lasy io indray. Nalaindreniny izy zaniko. Zay indray ilay finonom-boana. I Justin Garva zany ka mitady hevitra mba hampifandray ny maty sy ny velona e. Amin'ny fomba ahoana? Ny fahatiaviny dorana hono nalainy. Izany hoe le fotoalana iny navadino kopsylvie. La venina ve hitambatra ho vainga e. Ahoana montsy ho lasa vainga? Mety seramika angamba nafangaro aminy. Fa za koa ve atoronao amin'izany e. Aza dia miniminy foana ny olona aingam-bazaha io re. Ka maninona ianao minina velon'ny narobe ary e. Mba resaka fotsiny ny ainy e. Claude Fischer aza dia nilaza mazava mihitsy efa maro ny vahoaka any Amerika no mino fisian'ny angatra sy ny matotoa. I Michael Kalia koa dia nanazava tao amin'ny gazetiny Wall Street fa maro koa ny olona misy demonia. Aloha hivalilany izany ka. Lalina loatra ny hevitra fonosiny zavatra resahanao amiko. Aleo ary aloha anontany amin'ny fanja raha amin'ny firy ny famangina e. Izay tokoa no tokony atao e. Ndry, fa maninona no miverina? Misy zavatra diniko. Izay ve ny tena marina? Fina koa. Asa, tsy fantatro. Ary maninona raha miverina niaraka tamin'ny fiara? Misy malalaka kely eo ambadika eo dia izay no tsy nahatazananao ahy. Sofa miverina ianao fa misy zavatra diniko kokoa. Ninona? Inona natao laoka? Fa inona saika ataonao raha tsy miverina? Any an-tsena mahita an'izay saika hovidiako. Dia izay izany ataoko. Tia taratasy tia inge no adiniko e. Dia ino fotsiny marina ve miverenanao? Izay fa tara. Fa ina marina ny tena mahataraiky ny vadinao any Majangana e. Sa nisaraka nareo fa fenonao a? Tsy izany fa misy zanany marary re any e. Tsy azoko. Efa nananjanaka vavy iray izay izy vao nikambana izay e. Izay ny marina. Mandalo tsy fahasalamana io zanany io ka izay nandehanany any. Vao lasa iray volana teo mantsy izy miditra tato a. Efa herina nefa tia ny taona. Mino afa fiverina izy ka. Inona koa moa no mamaky anao amin'ny fiverenany e? Tsy efa nampahalalanao azy moa fisiko. Efa fantany ka. Dia ahoana? Dia ahoana? Ka tsy saro-piaro ve izy aminao? Lanto indray aloha dia tsy amin'izany fa tsoriko aminao. Mahalala-tsaina loatra izy. Dia noho izay fahatsoran'izay nanaovanao azy? Fiainana daholo izany rojo a. Fa nanao ahoana aloha ilay vadindriko e? Izay ve ianao vao nahatsiaro azy? Tsy mahatsiaro mihitsy ny ratsy ranona. Mandreraka mihitsy izy izany. Aza dia mandefa saina lalina loatra e. Ka tsy hanao tokoa ny lelo ka hainao manisina. Ary maninona moa raha atao chauffeur ato amiko izy eo aoriana amin'ny fahasalamany e? Anao chauffeur anao? Eno a. Zany kosa ve tsy midiko ho fanambaniana ny vadiko? Ka mba tsy hampisy eritreritra ratsy eo aminy sy madama ingeno anaovako an'izany fa tsy araka ny eritreritra ao e. Tsy tiako atao an'izany izy ka. Miala tsiny ary fa mba eritreritra ny ahy iny. Allô? Izy indrindra tompoko? Dia nanao ahoana? Eny ary fa ho avy azy ao dia izao e. Fa misy inona? Niara-nitozany akazo be ho ny fiara nitondra androlanitra e.
fa nga izy efa niantso anao hoe hiakatra ka izay mihitsy mahagagangy mety ho nisy fianakaviana niakatra angamba dia nanararotra an'izay izy nefa tokony mba hampandray kosa izy e zany mihitsy ankeny mahagaga io mantsy ianao e dia ahoana izany zao raha andeha ianao ahoana moa ny tsy amintseko an'izany ho ianao e ka raha alina be any dia ahoana mba miangavy anao kosa aloha ny androany fotsiny e ka raha tsy tafody koa ianao sanatrika za nge tsy maintsy miverina tiany inona mitrangany e sarotra be izany e aleo ary fa apetrako ny fonina iray ahafahako milaza moa izay zavatra miseho any e sa ahoana e ka mandehana ary sao taraika e izay ary biso zavatra mamaika aloha vonjena fa ny ianao mbola biso ihany amfiry zao aloaloha rangamba ho tafiditra ao an-trano ilay olona fa mangatsiaka mbola eny an-davarangana dia efa mandeha ny fanontaniana efa matory angarikambana tsy mbola voavalinao angeny fanontaniako e ka miaran-dozany akazy be hono ny fiara nitondra an'ilay madama mpampiasa dia lasa n'ilay rangavadina dia nanao ahoana ilay raha misesandran'ilay rangavy any amin'ny hopitala ny laza fa tsy azo eritreretina intsony ny avelan'ilay madama dia iza ny nanatitra anao io raha miseho io ny angafiako mba hanatitra ka mety ho alindava nge ianao izany atoato raha izany asa zao izay fiovanjavatra any oay andraso allo nary aiza ianao io zao efa ty an-trano aho zao fa nasaiko natery monsieur Alain tamin'ny fiarana naninona ary raha mba niatry kely efa anteny anao nge afa maika hamonjy mivadiko tsy salama e voaratsy ny aty rojo maty niaraka taminy angely zanany efa nresako taminao e tsy maintsy mody aloha satria efa any amin'ny tranompaty izy mianaka loso zany marina dia mamangy amin'ny fahoriana zany nary a izay raha aloha farapitra eny ary tompoko loso zany maty ny madame lantorisedra fantaniko voalohany aloha rojo nanomboka oviny ianao no nampiasa telefona ka nazaha koa aza nge mba gaga nandre azy naneny tao anaty posiko e telefona tokony hipetraka hatrano mantsy izy ty ary ahoana koa ty mpanampy miantso ny mpampiasany amin'ny anarany ity tonga indray ianao a midikinina zao zany ka fa mazava amiko ny zavatra etra e efa ela ihany izay nahitako fiovana taminao izay rojo fa saingy nininangina resy arojo tsy afaka ny hanohitra lohatreto fa maninona ianao tsy maninona sady tsy afaka anao ninina ihany koa sedra mba afaka ny miaino avy ianao e fanazavana ho fanadiova-tena sy fahafilainga indray zao ve mivalin'lay lokaloka-pitiavana feno tokony hampanantenainao aho sedra ary atsaharo amin'izay aloha ty sedra tsy misy farany ty e so mba tokony ny anarany nary amin'izay no miendrika hivoaka ny vavanao andre rary ny ray tomany mpifaliana ianao fa ahazo laka amin'izay mba miangavy a sedra aleo aho mba hanazava ento ary ny fanazavanao fa miaino anao a tsy fenoko anao aloha fa naniry niaraka tamiko tokoa mesionary saingy ny laviko izany ary ho laviko hatramin'ny farany eny ekeko fa mety ho misy ihany ny ampahany marina ekeko koa ny fitiavanao aho saingy nodinao nampandeferiny izany no ny fahitanao fa inary no mety hanafaka ny olana mianjady ato tokantranontsika dia izo tanteraka nefa ianao satria mbola misy ihany ny azo nanamaivanana an'izany olana izany izay no ela rojo fa izao ny teniko aminao a raha mbola miny hijanony eto ianao dia izany ho andeha raha andeha kosa ianao dia soavady za tsy aleto ianao koa tsy mahazo mandeha izany sedra mifona re lelapalaty inona mifonanao e sedra mialao ianao e
problema ve ianao ty e? Lasa nge sedra e. Dia maninona? Dia izany ve mba famalinao? Dia maninona? Ka inona ary no avaloko anao eo e? Fa lasisiko. Ary ny zanako? Fa nga netiny. Tsy netiny fa dia apetraka manolo isak'izay mandeha miasa izao a. Na ny fikarakarana sakafon'izy roa aza izany tsy fantatra tsony hoe ahoana na ahoana. Dia mety ho lasa iza ondra namana? Hoaiza moa izy fa tsy ho any amin'ny rainy e. Ianao ihany angenina nanao tao fahatany hatr'izay e. So mba tsy rariny kosa ny vavanao izany ranary a. Le telefona tavela tany am-posinao angeny tiako lazaina fa tsinona akory e. So mandray zavatra feo indray a. Raha araka ny teninao mantsy dia iny ihany no tena antony korotana tao aminareo. Maizanona tsy izany a. Tsoroko aminao fa tsy misy takona natao tsy ho hita. Ary ampahalalako anao fa amin'ny andro sy ora tsy ampozina toy ireny no ampibaribarian'Andriamanitra ny ratsy efenina. Mino hafa mety efa eo anilan'ny olon-tinisy izay e. Ianao foana nge no mivaky loha amin'izany eo e. Inona moa ny olana raha manao an'izany izy noho ny amiko. Nefa tsoroko aminao fa mifanohatra amin'izany mety iainany ihany. Lehilahy ange iny fa tsy vehivavy akory e. Saimbadiko ve tsy ho fantatro aminao monsieur Nary a. Fa nanomboko viana indray moa ty monsieur Nary ty e. Tsy aleo tomboka androany. Za anajanao amin'ny mampampiasa anao. Ianao kosa afaka ny anajana tsy amin'ny mampanampinao a. Tsy hitako ange izay mahalasa romotra anao amin'izany e. Izy ny nandefa tsy ianao no nandroaka. Moramoraininao ery nge izy izany e. Eny e. Efa fomba anareo mpanambola koa nge manao teny tsy voahevitra toy izany e. So mba mahery vaika loatra izany teninao izany rojo a. Afaka ny mandeha ange ianao raha tsy vonona intsony e. Inona moa ny olana? Ny ianao koa ty tsy hitako ihany. Teo izy tsy tsena tao. Lasa vao mikoropaka ohatr'ireny iny. Teneny daholo izay teneninao e. Ny angaviako fotsiny alohan'ny andehanako a. Dia mba hireglenao ny compteko. Mino aho mantsy fa mbola nanako ianao. So lasa dala ary ty ianao. Kotinandronao amin'ny ahoana? Fasika sa inona ireny volana monjenanao ireny? Alika koa aza any sanatria nanaiky ny viravirainao tato hatramin'izay. Inona moa izany no mampiavaka anao tamin'ny mpivarotena? Izany moa izy io. Misaotra. Veloma mandram-peona rehetra. Aza mijanona ela loatra fa rehefa miverina tiako ihany e. Nanahoana ry izay sedrany. Eforotaona izao no nahitako azy farany. Taty aoriana moa dia apetrany amin'ny mamarana atao matika fotsiny sakafon'izy roa vavy isam-bolana dia izay. Aleo fa moa dia tondra azy roa vavy any amin'ny dada. Anao fantarako ny marina. Ena marina rety manjoanjanako ty ry lanitro. Dia ho sanatria ve ka aretim-po vokatry ny alahelo andray no marina. Izy roa koa efa mialehibe ka manomboka mikomprendre ny olana mianjaty amiko sedra rainy. Sedra mandalo fotsiny no ahitany azy fa tsy mba miara-monina aminay tony fianakaviana rehetra. Vola omeny sedra isam-bolana aloha tena ampy anay tsara e. Izay inoko fa vola avy any amin'ny dada. Nanomboka teo amin'ny fotoana namparary amin'ny felana nefa dia tena tsy tody farany volana intsony izay vola apetrany. Ny hofatran'olona azy hoe efa roa volana no tsy laza. Izy koa moa rehefa tadiavina any amin'ny dada dia milaza ny tsy mahita azy ny rainy. Sedra. Ary iny ty mahataitra anao? Sedra tokoa ty. Tsy sedra tonga amitrana fihavanana na isedra hitady vonjy, fa isedra tonga hanompo maso an'ireo tosombon'ny ainy. Hono a? Manao anona rehetra mianaka? Sedra. Matikisa ihany koa ianao fa tsy hita mantsony koa. Fantatro fa tsy apetsika na dia kely akory ny ampahany fonao aza ny ranomaso arotsako. Sy hoe ianao fa nivily fa tsy salama nge felana e. Ny hofatrano izao efa roa volana tsy voaefako tsony. Fa hono aloha e? Marary anga ianao io? Tsy marary fa kikisan'ny adi-saina fotsiny. Izay matoy izao a. Fa nga ianao tsy miasa tsony? Efa nijanona tamin'ilay asako ange ahy e. Ny antony? So mbola ampitoy ny olana misy eo amintsika indray. Aza fazina tsony ny lasa rojo a. Efa ranoraraka an-tany reny. Tsy azo rofony intsony. Mamela zany ianao? Efa namboariko ny saiko rojo a. Aleo hivalany momba an'iny. Fa
aiza aloha izany zaza tsy salama izany e. Andriamanitra mampandriana ry zareo. Fihinana indray ty mampitomany anao tampoka teo ty e. Tsy vao eo ve ianao no nilaza fa tsy hitomany intsony. Sady tsy ampiova ninninona intsony koa ange ny ranomasonao e. Fa zao koa misy vola nampitondray ny dady reto. Alao ny ofatran'ny olona dia hianto any amin'ny dokotera io zazy io. Misaotra. Dada koa nge ao ka maharary e. Asa raha mba efa nentinao tany izy roa na ahoana? Misy fotoana tokoa nandalovanay telo tany fa tsy nilazan'izany izy. Mety ho taoriana nandalovanay tany tsy fantatra e. Ianao koa moa tsy tratranay ao aminy mihitsy sak'izay makany izay telo. Tsy haiko hoe aiza fa nahidata aza milaza ny tsy mahafantatra an'izay misy anao. Dia inona aloha natao amin'izany dada tsy salama izany e? Inona moa ny atao eo fa tsy maintsy izaho ihany no miezaky ny manara-maso azy io. Fa aleo aloha ao amin'izy roa vavy vetivety fa mandeha ny fotoana e. Tsy hijanona akory izany ianao amin'io zaza tsy salama io. Mety ho areti-po ateraky ny tsy fahitananao ange mahazo azy io ry sedra e. Tsy maninona ary fa andalo isan'andro aho hijery azy roa e. Fa maninona nefa raha mijanona e. Eny fa na dia androany fotsiny aza. Misy matoka fa mety ampitony ny aretina mahazo azy ny fahitany anao mba mijanona kely aty. Zaza kely dia manao ahoana tsony koa ange izy ireo e. Andalo isan'andro ange ahoy aho mantsy anao e. Mandeha anary jereo ny zanakao dia omendalana ianao raha toa ka maika e. Iza Mandrosoa. Rojo rytony Mandrosoa. Manajanao misionary. Fa mbola tezitra amiko foana ve no ty fa mahazolo torana. Misaotra. Ie, ka inona moa ny vaovao nandritra izay fotoana ela tsy niona an'izay ty? Misaotra anao aloha tamin'ny fandraisana e. No hoe tezitra angamba tsy antsony matotsy ny salasala niditra antokoana ambarabaranao. Misaotra e. Raha ny antondiako indray dia aleo angamba avy dia tsorina satria mandeha ny fotoana. Tsy haiko raha afaka any amonjay ianao fa mila vonjy ny zanako. Fa narary ninona ny zanako indray? Tsy haiko tsony e. Dokotera ny laza fa areti-pony. Mety alahelo andrainy. Fa nga dia tena tsy miverina tsony le tsy misy dikanina. Mba miangavy re. Aza tao an'izany izy. Ataon'inona marina moa izay vehivavy mpanitsakitsa baty. Fa ohatra n'iza loatra re izany e. Anisy ihany. Aleo atao hoe tsara ianao raha mihoatra aminy. Saingy izy angamba no efa anjarako. Saingy izany nino nivoaka ny valan'ny tokantrano. Maneso andray ianao efa hitako ange ny sary ny fony ianao vao niasa teto iny. Ianao nge izany manatsafara izany e. Faona aloha momba ny resaka teo e. Sady izy roa vavy rery izao ny ao. Dia ohatrinona indray ny ilaindry? Tsy haiko. Ohatrinona ny azonao aminjena? Andraso vetivety ary aloha e. Iny raha etsy iny mandana vonjeo aloha le zaza. Dia ahoana? Tsaboy aloha le zaza rojo rehefa salama tsara izy dia miverena. Raha sanatrika tsy ampy mihiny voliny dia tongava ihany. Mino kosa fa ampy angamba aloha reto ka dia afaka mandeha amin'izay zany azafady kely aloha. Ahoana? Ianao ve mbola vonina ny verina e? Za mantsy efa eo ampietreretana ny ampiditra olona mihitsy. Sofa nandalo ianao. Aiza koa moa ianao no ahita vola hikarakarana andreo zazy ireo raha tsy mampidi-boly. Ndray nefa tsy hita ho antenaina intsony. Dia mbola tsy nahazo olona hosoloko foana ve ianao ohatra amin'izao? Efa nahita an'izay ramatoa izay tokoa atao aoriananao. Saingy ramatoa antomola mahakamo. Aizaka izany ny kotiny. Sady mpangalam-pihinana ny tsy mahalala fomba e. Tsy mahalala fomba ahoana koa? Sy matetika izy tsy miresaka amiko raha tsy misy anina ny ambavany. Izany ve olona mahalala fomba aminao? Tiana nge izany ianao e. Mandana aloha mandeha. Aleo mihitsy tokoa aloha andeha. Izay fa manantena anao Endre. Zaho vao tena resy lahatra fa areti-po marina manjohan'io zanako io. Inona tokoa moa manakana tsy hanaraka ny teninary amin'ny verenako hiasa ao aminy. Sedra izay tsy ho hitantenaina ve ny andrasako eto. Tsy maintsy mitsabo anjanako ana dia anaovako sorona ny haiko aza.
Omaly hariva izao ny antso aza telefona. Nasainy tonga maraina ary efa ao amin'ny fitoerana mahazatra amin'ny fanalahidy. Iverina rangafa izay lalany any lalany a. Ary naninona ary izy ny tsy tafody androany hariva. Tonga ihany rojo marina. Efa tapitra ny fotaholo ny varavarankely rehetra. Aizo! Mandrosoa! Manao ny rojo? Salama tsara fianao manao any? Torak'izany koa. Eto atelo ny sakinao antoka etsy. Misaotra. Fa naninona ny tsy tafody ianao omaly hariva? Ny antsonao koa amin'izany tapatapaka be. Dia tamin'ny firy ianao no tonga tato? Tamin'ny 5 minitra ny gadona teto. Ianao tsy inona no teny hoe tonga avy-maraina arak'izay azo ataoko? Izany ve tsy mbola maizina ianao dia efa niala tany? Tamin'ny 4 latsaka 10 teo eo angamba iny. Tsy izany fa nisy vadina mpiara-miasa matapaka dia nanararotra ny andro sabotsy hariva Indrasapaty ny mpiara-miasa sasany. Fa nanao ahoana tokoa aloha ilay tsy salamy? Tena tsy hitako izay fiovandrina ary. Manongo izao nefa dia efa tsy eo anilan'ilay zanako matetika. Inona moa ny olanao tsy hitondranao azy roa kely ety? Efa saiko tonga amin'izany tokoa saingy aleo aloha ilamina kely. Fa inona foana izao tsy milamina izao rojo? Ka isedra nge matetika tonga isa maraina mijery azy roa e. Efa misary zoro ny iverina indray izy izany. Raha isedra indray aloha dia tsy mieritreritra an'izany. Ko maninona raha roasina faty any? Bandy sady tsy hirany tsy hanao tsy anjery. Ka roana amin'ny ahoana moa e. Zona nge no mijery sy mitsidika anjanany. Zaza efa marary izany ve ho vita ny tsidipahatra fotsiny e. Tena mandray andraikitra amin'ny fanampiana tokoa aloha izy e. Saingy nanomboka tsy ampy izany ny fitsaboana amin'ny felany. Mararirary ery ange ny fonao izany rehefa voateniteny momba ny setry. Tsy haiko indray aloha izay fandraisanao azy fa nanontany ianao dia namaly ny fanontanianao ako. Fantatro ange fa mbola tena tia azy ianao rojo e. Vatoka nge iny e. Ary tsy izy ny ratsy talofa za. Saingy izy tsy tianao tsony. Rariny loatra. Raha mbola tia ve izy tsy efa nody nahita an'izao zanany tsy salamy izao e. Tsy fantatro. Ianao ange izany ny tsy mahalala tsy tiany e. Tsy aloha ve aloha mba hipetraka ho raharaha tokantranona eny amin'izany raha azo atao nary a. Ka za koa ange efa mba maka any amintsika e. Tsy azoko. Tsoroko aminao rojo fa tsy manam-piovana ny foko sy ny fitiavako anao na dia nisy azy ireny dizadiza sendra nanalo teo amintsika ireny a. Nomboka indray ny an'ilay ranga ty marina. Dia ho lasa ponga miantona eto fotsiny izany ty za. Ka samy miandro izay ho fivoarany tantara nge tsika rinary e. Ka raha tonga indray sanatria amerina anao aza misy ange izany dia ahoana? Raha ianao no teo amin'ny toerana. Tsy mila nintsony e. Mandiana aloha manao dosy e. Avy eo toizana ny resaka. Sady ny jiro koa vao eo vao miverina. Inona koa ary ty fahatapahan-jiro lavy ty e. Mifangah ianao rery miaina an'io e. Efa ho lava kosa rangala izy a. Mandiana fa arary fo amin'izany eo. Ianao efa tonga dia naninona raha mba nalaina izy roa? Tokony andraisana fanapahan-kevitra entitra momba an'ireto zaza reto rojo a. Ny amin'inona? Siora ve ianao fa azonao antoka momba an'ireo zaza ireo amin'izy apetrapetraka lava amin'ny olona ity? Raha sendra tarany amin'izay alehanao antoy ireny taloha ireny koa ianao dia ahoana? Ny olona koa samy revo amin'ny azy. Fanga kosa moa mijery azy fotsiny aminao e. Dia ahoana momba io trano tsy mihidy io? Tsy mihidy ahoana? Nihidy ve io tafiditra eto a? Ny lakile iray ange apetraka ao amin'ny mama-zanony e. Noveriko efa nalainao tao? Raha tao ve tsy ho hitanao teo koa izy roa vavy? Raha ny momba azy roa vavy ireo aloha dia aleo tsoroko aminao fa samy tompona andraikitra na zana ianao a. Satria zanaka iaraha-manana ireo. Fa tsy efa niteny tamiko ve ianao fa nijanona tamin'ny asanao ka inona indray ary? Efa nijanona tokoa saingy-ndisy fa tsy hitako marina izay fandraisanao andraikitra. Fa inona daholo ireny ateriko isam-bolana ireny aminao? Mametraka tokoa ianao. Saingy tsy mahalony sara ny zavatra iainanay ato. Indrindra moa fa ny ampy tsy fahasalamany felana io. Ka rehefa niasa ihany ianao tsy tokony amin'izao ve nitadiavana mpanampy kilasy mandry andraikitra an'ireo zaza ireo e? Mahita nga ianao? Miara-mitady arak'ilay teninao e. Izay zaniko. F'izao koa fantatro fa hanompo matso kely azy mirahava fotsiny fandalovanao dia lasa ndraika izao.
miaino anao a. Fantatro tsara ny fitiavanao andro zanako ireo. Tsy ambaka an'izany koa ny fitiavany ianao. Mindro kely anefa tsy mialeo an'ila ny fiainany zanak'olombelona ka ilana fanapahan-kevitra entitra. Aza avao izay tianao lazaina fa tsy azoko ka. Ny fampidirana divorce ny tiako lazaina aminao e. Izay anganareo vao tena tapa-kevitra. Tsy hany mihitsy fa tsy hoe ianao diso hevitra. Rehefa nandinika mantsy dia toa hifamotika fotsiny entsika senao. Ampidiro ary e. Tena tsy niambahamba akory ianao miteny hoe ampidiro ary e. Ka tsy izany ve nitadiavinao e. Sa fitsapana fotsiny. Fa niangaviako anao ao arin'ny fahatanterahana io divorce io dia mba hijanonan'izy roa vavy eto amiko tsy misy manelingelina intsony. Raha tanteraka izay dia adio aminao ny foko. Fa raha tsy izany dia tonga amin'ilay teninao hoe hifamotika. Mazava angamba izay. Dimy amby folo taona izay ny lasa. Nataoko ihany tsy hiteny saingy efa andohalika ny rahombary Andriamatonarika voatery hisokatra ny vava. Naprisianao tamin'ny fomba rehetra mba hamono fatorana nisy anay sedrana ny divorce. Vao tafiditra ny fangatahako hamono an'izany dia tsy ela tokoa taoriana izay dia mivalina satria nampiasainao ny fomba rehetra teo am-pelantananao hanafainganana an'izany. Hatreto anefa dia tsy hitako, tsy fantatro hoe ahoana ihany. Aiza ilay fampanantenana fa atao ny fisoratana? Seria, inona ary ny mamaka anao amin'izay fisoratany? Ny fitiavako anao jerena, tsy mijaly angenao eto e. Soratra izany manaraka eo ihany neny. Leon'izany fampanantenana pokata lavanao izany ary nary a. Mba fantatrao moa fa olombery a. Ny vadiko, ny zanako, ny reniko, ny ray tapo amiko, ny lozako sy nandao daholo no ianao. Tsy moramora nge izany hoe manoro tokantrano izany rojo e. Ianao anie nitobokevitra voalohany tamin'izany fa tsy izaho e. Inona koa moa no ahasarotra an'izandra ny enti-manana no lazaina raha mifanananao e. Aleo dia tsorina ny resaka e. Manahy so ataonao amiko koa no nataonao any sedra vadinao. Maro ny antony izay nahatonga ilaza sy hanambaran'izany. Izany ve vavanao e? Ary maninona raha hatrany am-boalohany ianao dia efa mivaky fa nanana eritreritra azy toy izany? Sa efa misy ny asolo amin'ny madame Lanto? Ary ahoana koa aloha momba n'indra matotonga ty sakasabotsiny e? Rojo, matoa tsy nakavady nandritra izay taona maro nalasana ny vadiko izay a. Dia satria efa nanantenanao tokoa andefy mandrika. Nefa araka ny nambarako anao teo dia maro a ny antony tsy nirosoko amin'izany. Nomba madame Seny iray dia mpiara-miasa amiko izy e. Efa saika nambarany momba azy taminao ihany a saingy ianao no namaky ny resaka. Izy angamba ny mety ho vadiko rojo. Sady mifanentana amiko nataona na amin'ny lafiny rehetra e. So mba tsy rarony kosa e. Rariny ka. Ataoko ahoana moa ny hanambady olona tsy mety hifampiteraka amiko kosa e. So mba ianao kosa rinary momba tsy miteraka ka tokony hitsapy tena. Zay afetsendisonao izay no namitaka anao madamo rojo. Tsy mbola nolazaiko taminao nandritra izay ela be izay fa efa nananjanaka tamin'ny vadiko voalohany inge ahy e. Saingy netiny ny zanaka vao iray volana monja rehefa tojony tsy fifanarahana. Nanambady ara-dalàna ny madame Lanto indray avy eo. Izay vao marina ara-medikaly fa izy ny momba fa tsy za. Nanaja azy mandra-pahafaty no vadiko satria tsy safidiny ny tsy hiteraka. Tsoriko aminao fa vehivavy fetsifetsy karapilo ianao rojo. Ataoko ahoana koa moa ny famiteraka amin'olona tsy vita ninina amiko? Tsy zazakely ka tsy afantatra ny tokony ataoko rojo a. Dia izay izany teninao farany? Tenin-dehilahy izay rojo. Aleo arahitsana ho mpanampinao ihany raha azo atao e. Efa nambarako anao fa na ny raiko sy ny rahavaviko azy efa nanidy fo amiko. Sedra efa nanafatrafatra ny tsy anelingelenako azy tsony. Sany tsy mbola nandroaka anao kosa e. Sarovy rojo fa tsy anadino anao na dia tsy atotsony azy ianao a. Misaotra. Ame mandreraka mihitsy miaina tao amin'ity tokantrano ity. Indrindra moa fa rehefa tonga ty ilay kiala sehin-dozy iny. Tamin'ny fahatongavany farany teo moa dia sahany mihitsy naneraka hamana rano azy. Angamba raha izany nefa tompotrano dia tsy haiko tsony fa mety ho sahany mihitsy ny ampanasa ny tongony raha reny fietsany ireny. Tsy mahajanonato fa amin'ny herinandro dia lasaka. Namonjy mivady aman-janako anaty eo ataon'ny mpiasa aza.
iza koa ary zany. Ha, iza no tadiavinao? Manahoana aloha ianao e? Fa marenina vera matoty e. Iza ho any tadiavinao? Ao vera ianao? Sa madisa adresy kosa ianao ty. Ny anaran'ny olona tadiavinao aza tsy fantatra ao akory. Ao ary ve setra e? Fina ny tadiavanao azy amin'ity andro vao maraina vao amin'ny firy? Misy tadiavako azy moa e, azafady indrindra. Fa izany ry fielana? Tsy haiko raha io vehivavy miaraka amin'ny entan-kely mitonantonana amin'ity andro vao maraina amin'ny firy aty ambarafarantsika ary dada. Vehivavy tsy mahalala fomba. Rojo, fa ahoana? Fonjo setra. Midira aloha ty an-trano fa aizany dia eto atokoana ny eto fotsiny e. Dada, tsy miditra izany io a. Fielana, milelaka amin'ny faladianao ary azo atao a. Aza tofoto io. Jereo angety izy mangovotry ny atsika. Mangata-pamelana aminareo fahatemanjana koa e. Mamela akia ty reny malala izy roa. Nanomboka vina moa ty ianao nahatsapa fahantrana. Ary ty fahantrana nandritra ny taona maro. Tamin'ireny ianao misonanika teo anilan'ny tianao ary tireko. Nitsoanao tao anatin'ny tsy fahasalamana. Lavitra anareo vavy izany tanandreny mba hisafosafo. Mandehana ianao ka? Mangina aloha ianao ry fielana. Aleo izay no hiresaka. Eny e, sao koa akasitanan'olona eto. Ary aza eleo dada, sao reraka eo indray vao vina amin'ny nandeha lavitra. Matoriva tsy ho ela. Fa iny ty manjoanao rojo. Nyroany ahy e. Misy namatoa mpiara-miasa amin'ny akaiky azy indray. Izay nambarany tamiko fa ho fadiny. Fa inona hono no antony? Tsy mety hifampiteraka aminony aho. Fa maninona kosa ianao no manao an'izany e? Tsy haiko e, tsy fantatro. Dia ahoana? Fon'izay ho asetra ary mamela. Tsy haiko na ny foko sy ny saiko mihitsy nefa natao tsy hanenjy dresy rojo fa efa ela amin'ny namelanao a. Ary tiako mafisy ny etony ray izany fa mamelanao a. Maninona tsara hoe ry dada? Ay ve ianao mbola nihaino resaka tao ihany e? Sady reninao ange io ry felany e? Dia mbola very kokoa fa tsy ny vehivavy toa azy ny fiatso hoe reny amiko. Felana. Tsy misy maty akory eto ka eo ianao no migogogoga ny hatrany manodidina vao maraina eto. Ianao sy ny biby no mitovy amiko. Ny amboaza raha matoa ty tsy manary anaka. Felana. Felana, tianao nga ny ahatezitra sa tianao sanatria ny apetrika ny aretiko eto indray? Tsy namposoka kala toy izao ny zanako. Raha mba fantany mantsy. Eny e, atao ahoana moa e? Mba nanana mafy tsy zaka any kory zareo ka tsy dia hanoeza tsy ny azo loatra izany. Noho izany antony izany dia tsy azoko atao ny hampangina azy tanteraka. Raha mba lolo-po fotsiny ange mba levitry andro setra. Fa ty izaho dia ampitofiny amin'ny amboa. Mba navesatra koa ny zioga nitambatra tao akatony e. Fa azao e. Raha pitso valo mandalo. Efa samy tsiotsony izy roa amin'izay. Mety mbola tratrako eto fenao amin'izany. Za ve ampiverina anao raha tsy tratranao eto a? Afaka pitso indray amantsy vao mandeha. Fa hoaiza ianao afaka pitso? Mitondra mpizahatany ange izao no asako e. Ay, tsara kosa izany. Sambatra iry izao ianao hoe nilan'izy roa vavy e? Tsy hitako intsony sy ilazany azy aminao e. Sambatra. Izao ary ndeha atao e. Andraso amin'ny fitsarana, morona, mahery kely io eo. Izay ny tena mety raha mety aminao. Andeha izany aloha. Ndao ary. Reso rojo. Efa lasa nga? Ie, lasa izy. Mandreraka izany raha matoa. Sao tokoa voalazaiko amin'ny dada fa nisy fotoana anie nandalovany tetỳ amintsika tetỳ e. Dia tsy nanantona azy ianao? Mipoposy no niteny tamiko hoe tsy nenonareo ve ilay nandalo tetỳ tankeo iny. Dia ahoana ho ianao? Tsy nahafantatra izy ho dia tsy tiako fantarina ihany koa. Aza manenjy dresy rery felana.
ka tsy izay rehetra resy dia fangoraka avokory dada ary mboka koa izay ny fampidirana trano azy. Izy ange tsy niditra fa teo ambaravarany ny rahantsika nahita teo iny e. Ninona koa antony ry izy roa dia tsaro fa reninareo foana iny. Ny adalan'ny hafa ange ho ny omehezana fa ny tena tafindamby e. Tonga bakivako tokoa izy ity ka sady marary ny mahamenatra. Tsaro fa efa sazy ange zao manjoa azy zao e. Tsoriko aminao ry dada fa hatreto ninona ambaranao dia mbola mikatona amin'ny mifoko izay avoky ny ampitsony tsy mbola fantatra. Fa dia inona loatra koa ny to nampisokatra tamika amin'ny fony dada raha vao niseranany. Aleo aloha iomana fa sota rehetra. Miomana ary sota areo e. Saika afa-baraka marina. Resy torobea dia tsy tsarokatra amin'ny fifoazako. Fanga tsy nampiasa rehefa tamin'ny fonina. Tena nampiasa fa tsy reraka. Reraka angamba ianao zaniko. Tena reraka mihitsy aloha e. Za iny koa ange vao avy any aminareo iny tonga dia namantana teto e. Efa avy nisakafo izany ianao io? Efa avy nisotro kafe sy mofo ka. Kafe sy mofo e avoky e. Tonga nahafavoaniko sedra. Andao aloha hisakafo etsina izany azy e. Aza misahirana amin'izany ianao fa tsy inana. Ny vola nge misy aty fa favoaniko mihitsy mamantsy anao no mikatony. Toy an'ilay resantsika amin'ny fiomaray iny rojo dia niezaka ny andresy lahatra azy roa dia indrindra fa hifelana tena. Kafe fa fantatro. Ny inona? Ny tsy faneken'ny fiangavianao tsy hamaly faty amiko. Dia ina tokony atao? Tsy haiko tsony tsy fantatro. Sa verenana resen-dahatra indray ry zareo? Tsy vo eo ve ianao no niteny tsy fankasitrahandry zareo ka inona indray e? Efa manao izay azoko atao rojo a. Sedra raha manaiky ny fonako visy roa vavy dia fonany amerina ianao. Tantara mbola hafa indrainy amin'izany rojo a. Izay fandraisanareo telo mianaka aloha izao ny lahara-pahamehako. Sedra fa tsy felana ve ty avy manatony ity? Tena izy tokoa. Fa on zao inona indray no ataonao aty ry dada? Sa mbola mamanina ny fofotongolon'ny Egipta zato izy? Tsy nisy ny afina tamiko any andresaka amin'ny fanaovanareo an'keo maraina iny e. Izay no nanarahako anareo taty. Moramora ianao ry felana jereo ange ny fijerin'ireto olona manodidina e. Ndao etsy amin'ny takotakonay tsika telo mianaka no miresaka. Dia mba ataovy moramora sao lazain'ny sasany miady eto tsika. Amin'izay fantatry ny olona ny adalan'ny mpanary zanaka. Felana moramora moa e. Izany dada no enao. Dia toy izy moramora eo aloha tafatafanareo mianaka fa hijery kafe etsy ampity etsy vetivety fotsiny. Afoesiko ny resako fa fantatro tsara ny tsy dia faharetanao eno roa taona indrindra nareo roa no misedra olana ny orinasa naisanay sedra ka miara-soa maro izay roa. Teo amin'ny fahadimy taonanao indray dia narary ianao. Izany dia voaterina anao ny fomba rehetra hitako vola hitsaboko an-janako. Dia midika izany fa tsy mahita vola raha tsy mijanga. Mamy izany zanaka ary felana. Ninona aloha madamo roa tsy fialanao bala dia tsarovy fa tsy azo rariny amiko izany ianao. Eny manaiky ny atsoko ange e. Dia inona koa ny antony nijanonanao antaona amin'ny maro tamin'ny olona sy ny nahatonga anao ny angavy any dada hirosoana amin'ny famonoana ny divorce? Izay felana ampiazay eloha. Ry ary aiza rojo teo? Efa nanao veloma izy dia aleo andeha. Fa nisy inona teo e? Nataonao inona izy? Ataoko inona moa izy? Ny any dadany tsy mahazaka mpamoaka. Fa lasa iza ny lalany teo? Tsy haiko fa lasa nanitsy aminy ianao. Za koa tsy dia nanara-maso loatra. Loha izany marina. Fiona ny tena mahazo any taty e. Anavy ny tsoaniny fa ahoana e? Lasa ny saiko amin'ity tsy fahitana ny reninao ty e. Efa ho fito volana ange izay tsy nandalondalo tsony e. Tsy fantatra hoe tsy na roa. Raha azoko tsara dia manara-maso akaiky momba azy izany dada. Malahelo ihany raha maninona iny ry felana. Tsy
tiako ary tsy ho zakako ny eritreritra anareo kamboto ireny. sao any amin'ny bebe staty kosa ary izy no mipetraka. Ndre fa ngamonareo roa tsy pakany. Ay, tena marina izany, tsy any izy. Ary somba nanaraka lehilahy indray. Mifanohitra amin'izany no ahiko. Ohatra sanatrika nandeha namono tena. dia tsy ho re ve raha sanatrika misy an'izany e? Dia inona aloha no tokony atao e? Tsy haiko, aleo aloha izy ho any e. Fa ianao ity izany dia tena tsy manatsaina hamelana iny reninao intsony a. Fa dady ity ve aloha mbola manana eritreritra ny famerina aminy sa ahoana e? Na fifamelanareo ny zava-dehibe amiko ry felana. Dada eny ary fahamela azy a raha izay ny fahasambaranao e. Misaotra izany zanako izany a. Ary aza mitomamo e. Ny reninao tia tonga amin'ilay fanoharana manao hoe vorondolo mibaby tantely ry felana. Ingany e mba hitondra lesina ho an'ny isambarafara izao tantarantsika izao ry dada. Marina izany anaka. Malalaka nga dada izao? Fa misy inona? Inona koa ary tia mahatahitaitra ny dada? Inona moa no ataoko e? Malalaka tsara raha izao. Tsy izany mantsy fa niresaka tamiko ery maly. Hoe ahoana ki? Nandrososikevitra tamiko izy ho aho hoe somba tokony atao amin'izay. Ny inona hono? Ny anaovana raranay hono e. Dia ahoana ho ianao? Nambarako taminy fa tsy mbola vonona ny amin'izany aloha hatreto. Ny antony dia noho ny fahakelezan'ny taonako, ankila ny fianarako izay tena mbola eo an-dalana mihitsy. Na izany aza ho mbola hifandinika amin'ny dada. Raha ny hevitra ao anefa dia ahoana? Tena tsy ho mihitsy anie dada izany e. Tsy vao eo ve ano ny teny fa tsy mbola vonona ka mbola antanina indray ny hevitra. Mbola vao tany amin'ny classe de 4e anie ano efa mba nanofy an'izany eny akato izany e. Noho izany dia eny aloha ny tanjoko voalohany. Ela tokoa anie za sy hery tsy niona e. Mandareo ihany izy fa tsy mifanoja amin'ny maha eo amin'ny dada. Sady milaza ny andeha province izy amin'ny herinandro. Alefa nientsika dahalo. Aza misy re izany e. Afaka ny aninona koa moa rehefa voatendry? Vao mandre an'ireny gendarme hoe matin'ny dalo ireny any ary dada ka any amin'ny foana ny saiko e. Ay, izany rehefa tena lasa andeha fomandry ny sefo hery ty ianao e. Tsy angamba mitaintaindava toy ny sobaka kambody riny ty ianao. Aza miresaka amin'izany eo tsony dada ka. Fa mba firy taona tokoa izao izy iny e. 20 afaka 3 volana. Asa mba faran'izay nitsoritiko mihitsy aky izany asa sandarina izany fo ny fahatanorako fa tsy nety e. Tsy anjara angamba. Tokony mba ho manambonina toan'ny dadabe koa ny dada e. Tamin'ny andron'ny dada tokoa ange hono ka tena nalalaka ny fidirana tamin'izy io e. Na eriko aza ny eka amin'ny teny fa mafimafy ihany ny fanangonana ny enti-manana vao tonga amin'io e. Izy koa moa tazandreny be ny raha teo. Tena mba nanana fikirizana marina izany reny be an'izany ka. Tena lasa mivona be ny izandresantsika mianaka izany e. Ka ianao ihany ange anaka no mamilivily resaka eo fa nga za. Ka teo amin'ny dada ny lazany tsy mifanenanareo sera eny nampivily le resaka teo e. Fa tsy avamiko mihitsy aho. Sady za koa mbola misy atao. Lavany. Itsika telo mianaka ange tato ato tsy dia nanana fampiresahana mihitsy e. Daharo any Tsimbazaza tsika telo mianaka raha tsy miasa dada e. Rovina? Amin'ny Lahady. Miankina amin'izay zava-misy any amin'ny birao any ihany e. Fa ahoana aloha ny hevitry dada momba ilay resaka teo e. Raha ny amin'iny aloha ry felana dia ianao ihany a. Izay izao ny fahaleo andeha. Tezitra nga? Dada kosa e, tezitra ahoana koa. Tsy tany dada verako veta feno lamba be andavarangandreo e. Ka maninona raha iraha manao? Feno soa indray dia tsy hanao eo tsony. Anjara mantsiny tamin'ny heriny. Ka raha vaso za indray no ambaranao fa tsy avitanao ny asanao eo e. Dia madada kosa raha angamba metsena mividy loka.
Leo fa zazo fiansoa niaraka any fa avy tao ny raharanao dia mba jereo ange le blouson-ako manga misy soratra Adidas iny ry felana. Ohatra ny efa maloto ihany ny tanany sy ny vozony iziny izay dia mba hitondray chocolat moa dada? Mbola hopetahako chocolat surnom anao io fa ataovy ihany ange dia tadiavako surnom koa dada? Mandehana amin'izay rehefa atoandro ihany ny andro Inona ary izao tangorona ny olona amoan-drano izao? Mba miasa mitako maro. Trasa aloha jerena. Mba mangatadalana kely ry azafady indrindra e. Fa tsy izy. Fa tsy lehilahy io. Yery, fa maninona aty ianao? Ary ianao? Misy namako jereko izay ny mbo manatrika eny dia izay ny alako teto. Gaga nahita an'ireto olona mitangorona dia mba nijery. Za indray aloha na rehefa lehibe anay no fanadidina momba ny lehilahy maty-andrano hoe miaraka miditsy namako itsy. Fa olona vaiza hono izy io? Ka voanomboka anao ny fanadihadiana koa ny izay izao Liana koa tamin'ilay izy sosa natrika niny. Sosa natrika ineny ahoana tsy azoko. Aleo any an-trano rehefa mandalo any ianao azavaiko. Fa veto izao ela dia makaisa. Tsy maintsy mbola miverina any amin'ny izay manao ny tatitra rehetra momba nyity fatitra. Avy eo dia mbola ho any amin'izany tanàna nambodivony izany. Ambodivona koa ve dia tsy hitanao Ka tsy ambodivona Ravoahangy re izany fa ianao koa fa nga eny ihany misy ambodivona. Eny ihany aloha fantatro Ambodivona eny Fianao Rivo Atsimondrano re izany eo ampita amin'ny Biraon'ny Commune aloha midina nararaka ny nambarany lehibe anay dia midina manaraka an'izany tambohan'ny garage Tronsly izany dia ao Mammaly ao. Ka fa fantatro. Misy dadan'ilay mpiara-mianatra tamiko izay ny asa tao dia noroasiny zareo tamin'ny fomba kolaka raha ny planan'ilay namako. Izaho koa nisy an'izany ry filana. Nangalatra izy matovy roka fa tsisy mpampiasa mandrony roka faritany izany. Raha araka ny filazany ihany anie dia toa hoe nisy mpiara-miasa tamin'ny dadany io miara-mivoaka aminy rehefa mandeha faritany ny dadany. Sofira izany ilay dadany namanao raha azoko tsara. Izay indrindra. Dia io naman-dralito io nanao tatra tany amin'ilay madama ny zavatra tsy mitonona akory dia avy hatrany dia ndroany ilay olona. Ka nisy zavatra tsy mifanarahany iny izany tao Ka izay indrindra nasain'ny tompon'ny fiara ny soloina hono ny pneu an'ilay camion. Ary io namana io niteny hoe dans ny chambre à air amin'ny teo aloha ihany naverina fa amidy ireo vaovao anaty pneu vaovao ireo. Tsy nanaiky an'izay ilay chauffeur ka avy dia nanao izay fomba rehetra andotoana azy tany amin'ny mpampiasa azy ty farany. Ilay nampirisika marotana an'ilay chambre à air izany. Mampalahelo izany. Tsy mety anie izany manimba fiainan'olona amin'ny zavatra tsy misy dikany izany Atao ahoana afa ny gasy raha manambasy. Fa inona aloha ny tena atondianareo any Tsy ambara telo ny asa izany ry filana. Eny tsy maninona fa rehefa mandalana otrao miresaka aminao ny antony. Na izany aza mandalova ihany any an-trano raha mirava aloha sady elaela hono dada tsy nahitanao. Raha ny andro any aloha ohatrany tsy poinsa. Raha pitso koa nefa garde. Dia mandalova raha afaka pitso Dia sauvary atondra. Itsy misy tsena. Chocolat indray izao izay Ianao koa eny ny vola dia mandehana mividy. Za tsy afaka mihitsy fa anomboka hiasa izay. Ary tandremo sao domin'ny fiara io Koraha tsy zazakely ako. Malaky dia mivery eto avy eo Voaraisa efa. Dia izay no momba n'ity fianakaviana kely ny aty ry ery Dia raha tsy nisy an'iny maty an-drano iny izany dia tompo-taniny teto foana tonga bakivaky ilay tsy sady maharary ny mahamenatra. Ary sao dia lasa niverina any amin'ilay olona niaraka taminy kosa Tsy possible. Fa ahoana ry filana? Raha niseho ny zavatra tamin'izay ny tantarainy tamin'ny dada aloha dia tsy tokony. Izay nanaovako anao hoe tsy possible mihitsy. Ny atony tsy nalaovanareo fikarohana nomboka ny nahafantarana fa hoe tsy tiziny tsy azoko nge. Nga ite samy varim-bariana teo daholo izay. Dia olona tsy hita efa ataona ny maro izany ve dia vita an'izany fotsiny ry filana? Ampio izay letsy Fa hono misy sary tapangana hoe sary lava dada izao ny sura fa nampirina an'izany. Faharoviana ry izy ny tonga Vao maly anie izy ny lasa izay nanaovako anao hoe mba te ona aminao hono izy. Ny fahatongavany indray aloha dia tsy fantatra mihitsy fantatra ihany ny asan'ny chauffeur mpitondra mpizahatany.
ahoana ihany aloha momba n'le resaka fa atao motianao fanina fotsiny. aleo aloha mba hita amin'izany any akato izany e chérie zany a mbola te hanatra be any ahy e. iny te mbana tsipy fotsiny na iny fa tsara aloha mianatra e. Hafa ihany inge izany hoe mahay izany e. fiangaviana koa ny any ahy iny efa hoe eno a tena vokatry ny foniny ery izany a. felana koa ohatra n'inona fa zao amin'ny sabotsy a mety atory aty. Ka raha tsy mbola mety amin'izany dada dia ahoana? Aleo rehefa eo dada vao matory aty ianao ka tsy nitany any amin'ny fady fa mivavam-bahoaka ry ery. Tena endry mihitsy reto zanako miosesedy reto a. Tombotsoan'iza nefa izany? Eny aky malala fa tsy maninona ve raha apetraka eo ny tenisy ny basy amin'io? Tsy olana ka. Ahoana reny fomba hidirako ao e. Mino fa hikala sen-dozy no avy te handray eo raha fantany fo mandondony io a. Asa hitako ka hitantao natory metota taratasy ko reny tena ry. Efa sy volana ko moa izay ny elako tato. Tsy efa nakorofo ny tompy ve izay ny entanao? Mety angamba dia ny voaninazy. Nefa koa milavitra tsy bahady aby tsy fesa. Andry fa masoko ve mandro rosa mbola mitovy. Tsy mandro romotsy ny masoko fa tena hifelana mihitsy manatona ny vavadin'ny tranonareo. Aneninao ary iny fa nandondona zay tady a fangamo fantany hoe ao an-trano misy efa mivoakinary. Iza ny tadavinao izay ry tovovavy? Manao tompoko. Manao ny riby? Azafady indrindra tompoko, ianao ve moninato raha tsy mahadiso? Izany tokony ty tanàna ity fa ahoana? Zany fa mitady asa raha mba misy. Fa asa toy ny ahoana tadiavin-dry? Asa trano aloha ny tena tadiaviko e. Tsy mifidy ihany koa na kilasy mody na kilasy mandry dia misy re tompoko. Fa mandry soa aloha aty an-trano e. Aiza ny dia ho eto am-bavady fotsiny ny resaka. Indreny fa niara-mety trano an-trano tena tsy azoko. Mandry soa ary dia mipetrapetra Misaotra. Asa vao tsara amin'izay hoe zato antondianao? Zaho hoa mitady asa. Izy aloha zato anaranao raha tsy mahadiso e. Oay tokoa, Soa no anarako. Soa? Eny tompoko. Ary mba azoko fatarina kosa ve ny anaran'ny Renosy mombamomba azy? Rasoa anantenana Florette no anarany, saingy maty efa ela izy. Tokony 5 volana eo ohatra. Efa ela izy maty ka vao 5 taona. Tsy izany mantsy fa atserovako endrik'olona raha izay ny fahitako anao. Izany ve? Tena marina inge izany e? Raha mba teo tokoa mantsy izay dia ngamba tsy toy izao a. Fa firy nareo mipiray tam-po? Telomena da izay ka, izany farany sady vavitokana. Fa inao izany olo izany, somba fianakaviana ihany ohatra. Nitady asa toy izao ataonao izao koa izay tamin'izay. Nandalo korotana mantsy ny teto amin'ny firenena ka saika nikatona avokoa ireo orinasa teto an-tanàna. Indrindra moa fa ireo orinasa fakaba. Anisan'ireny rojo mivady ka izay no niasany tato amiko. Tato aoriana nefa tafasaraka mihitsy izy mivady. Tojo aretina koa moa ilay zanany vavy kely. Vao maika ny ampy ny olana nenjady taminy. Noho ny fifaneraseranay tato anefa dia raikipity taminy ary efa vonina nisoratra taminy saingy fetsifetsy ny ianao vavy e. Fa fetsifetsy ahoana? Ka tsy nentin'ny fampiteraka tamiko ange ny ianao vavy e. Ka izy kosa ange izany efa manambady aman-janaka e. Ka efa nisaraka angery zareo amantsy ianao e. Vola be koa ny netoko nanampiana azy tamin'ny namonona ny divorce. Izany hoe nivesatra ara-pahasahiranana fotsiny izany nandrisika azy fa tsy tena fitiavana raha azoko tsara. Azonao tsara. Saingy nary tsy ho azony amin'izany. Mazava. Dia tsy nananam-panampontsony izany ianao nanomboka teo? Nisy an'izay raha matozay tokoa taorian'ny alany voalohany saingy noroahako fantomaoly e. Raha ny fahazoko ny teninao ane izany ka efa niala izy dia miverina indray e. Izay indrindra.
niomboko mantsy ny aretin'ilay zaza taorian'ny alany fa izay no nampitototo azy taty amiko. Tsy nanosy-botana anazy aho fa mbola ndraisiko tsara izy. Kanjo mbola toy ihany ny efitsiny ka naleoko ny safidy an'ilay madame Seny mpiara-miasa tamiko vadiko. Dia aiza izany io madame Seny io to tsy tazako. Herinandro ihany koa izay dia ravy. Tsy nanjary ny tantana. Atao ahoana e? Fiainana daholo izany. Fa zao ry soa. Ohatran'ny foana be ny resantsika teo fa ohatrana marina ny karama mety aminao mba hoenoko aloha. Ianao ve dia tsy ahafantatra izay tokony omenao ahy e? Sady izany izy hoe efa mba nampiasa olona ihany ianao. Aleo ary fa hodiniako e. Aza matahotra ianao fa tsy hanambaka anao akorika. Oe, dia izao koa ny saika adiniko. Nenanao a? Mba azoko atao ve ny manoatra olona any ivelany raha mba misy mila an'izany? Saika adiniko anao mantsy fa mpanoatra. Sitranay mba manampinampy karama e. Fanga ianao kambana? Efa nambaraka anao fa 3 menadazy izay ny mpilaita-po ka izany vavitokana sady farany. Raha ny fanorana indray dia eo an-dalam-pianarana azy mihitsy aho izao. Ary mbola vonana an-dala arak'izay mahamety azy e. Zany ve? Ka maninona raha mba orindry aloha? Tena somary reratreraka zany mantsy atatoato. Ary mbola tsy nivoaka foana. Fa inona ary ny ataony aho e? Misy menaka nga ato aminao? Menaka ina ohatra? Mety daholo rehefa menaka. Andraso vetivety ary. Ty ary. Ary maninona moa raha hidiana daholo rehefa varavaran'ireo? So misy miditra tamiko eo ka mahakamo. Oko izao ka. Tsy mba misy miditra izany ato amiko ato. Na misy azy eto tsy maintsy mampaneny sonery. Isory ary ny akanjo amboninao dia miankofa tsy ambo fandrinetsy fa tomoko an-damosina ny fanorana e. Zay ve? Zay mihitsy. Oe marina. Moa nitondra menaka fanorana tokoa fa aleo aloha alaiko ao anaty saka ambony seza tsy vetivety. Tonga, mitsila nisa amin'izay. Fa ahoana? Aza metsika mahery fandray mpimasy dia iletika any amin'ny andronao ka navatsavana anaty lohanao balanty basty a. Aleo ampahafantariko anao monsieur fa za izay olona manoloana anao ny zanaky madame Rojo izay nanaparanao ny vola sy ny fahefanao ka nanararotanao azy tamin'ny fomba tsy mendrika isan-karazany. Tsoriko aminao koa fa nararotiko ny fametrahan'ny olo tiako ny basy tao an-trano mba hanatanterahako ny valifatiny reniko. Izay tsy fantatra namatina mbola any no enao. Mifona rery soa. Mivaly hoe. Inona ary ny fandany? Dia tsy fononao a? Aingana fa mandeha le raha? Mandehana ilay ao anatin'itsy buffet itsy fa misy vola ao vao nalaiko saika hivitianako trano hoe foko anao tsy misy arakaraka raha tsy fononao a. Izany. Zao ary a? Ahoana? Hemitra kely iray metatra. Ianao kosa eo alohako. Mitandremo fa sao manao fetsika hafahafa fa avy dia piako ty a. Sangana ary. Andraso a. Mandehana moramora dia apetrao etsakilany sakako ambony seza etsy. Zay. Ohatriny ireo vola ireo? 400 millions reo. Dia ohatriny amin'ireo no tokony andreko? Foko anareo re ino soa. Fahazavonona amin'ny mpasivo fotsiny fa aleo fato azy sany mosoa. Mingafy. Hoentiko ty vola ty monsieur Nary a. Fa ianao kosa tsy maintsy manondianao any amin'ny mandrakizay. Marina tsy feombasy ao amin'ny trano vao avy nidirany felan'izany boaka izany. Aleo avy dia hiditra any ka ahitako sy ahafantarako an'izay zava-misy marinao. So sanatrika ny zanako ny tofirin'ilay tsy vaniny eo ao. Neny! Ny zanako. Neny, nafatolona. Vitako ny valifatinao. Felana, hitanao ilana tsara iny. Rehefa tonga any amin'ny farany ianao dia misy varavarany amin'ny ankavia. Midirao dia voay ilay varavarankely. Eo mivoaka fa mahazo lalan-kely any ambadika any iny. Dia ataovy izay fomba hitanao ny arabe. Tsiry neny a. Izany tokony homeloka. Tianeny mo felana? Ie, tiako neny. Dia mandeha anara fa efa manomboka mitangorona ireo ivelan'ny vavahady ireo daholo ny olona izay nandray feombasy teo e. Menana tsara dia felombany amin'ny dada sy femso.
ndao ary tsokotsika vo manao an'izany tsika dia tsy maintsy arotratra ihany mandehana ho ah ndana entiko izany ty a fa ino io vola eto ary aingana ho ah natolotry ny orange ovy vorondolo mibaby tantely tantara mitoy misoratana indray tsy mandresy Jean Laurent François na Ramasy novelomin'ny Fifi sy Nanja miaraka tamin'ny Faly Ralala ary Christophe Rabiarmanana nandray feo sy nandrindra rakadonika ary nana tomtosa naonjara zafindrakoto